Misongadina ny fandreseny ireo kandidaty tsy miankina atao anatin'ny fifidianana solombavabahoaka toerana mihoatra ny 7 moa no azon'izy ireo ary nisy mihitsy aza ny farim-pifidianana izay nanjakan'ny tsy miankina tanteraka toy ny tao Toliara faharoa vola ravoavy sy tsiry rakotoarsan. Laharana faharoa raha amin'ny isan'ny toerana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny tsy miankina. Toerana 420 amin'ireo 720 amin'ny zato ny tonon'ny CES no azon'izy ireo. Nahazo vahana tamin'ireo distrika tany amin'ny faritany ny tsy miankina, anisan'izany ny tao Toliara faharoa. Lasa ny tsy miankina, vahoaka no hery avokoa ny toerana roa ho solombavabahoaka ho an'ny tsy farim-pifidianana ity. Voalohany tenay dia ny miarahaba ny vahoaka malagasy iray manontolo tsankanavaka, indrindrandrindra ny fivondronana hokotany Toliara Ii izay nifidy ny tenanay. Zay moa dia ny tsy miankina no mahalany anay ary koadrota ao anatin'ny fikambanana hoe vahoaka no hery. Aminay dia nizotra ampilaminana sy ampahamarinana ny voka-pifidianana izay navoaka ny CS anikeo ary ny indépendant ihany koa dia faly amin'izany. Tsara ny maramarika fa ny indépendant dia faharoa satria eo amin'ny 470 ny isany eto Madagasikara izay mivondrona ho iray ary ray tarigetra. Ny tsy miankina izay ahitana solombavabahoaka 470 dia nisafidiny hamondrona hery ary miasa amin'ny fifanantonana amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia ny fomba fijery aloha dia mbola sy nieritreritra ny hoe isaratsaraka. Dikan'izay zany laha ny lalàna aloha zany masoeteny dia ny indépendant dia tsy maintsy miditra amin'ny groupe parti na groupe na parti raha resaka fananjona premier ministre masoeteny. Dikan'izay ihany dia miandry ny fifanantonana anidian'io ihany vaovavaly izay fanontaniana. Ny vondrona politika na antoko maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no mandroso ny anaran'ny premier ministre. Raha ny zava-misy dia tsy azo hidivirana ny tanjakana ny tsy miankina izay hitondra ny tanjaka ao anatina vondrona parlementaire izay apetraka ao amin'ny antenimieram-pirenena.